Ho an'ny vehivavy dia tsy atao mban-javatra ny aingo amam-bika, ny endrika amam-bika ihany koa rehefa tonga ny fotoanan'ny fety tahaka izao. Ity hoentina amintsika ity dia ny fikarakarana ny hoho zany. Maro ny mana-talenta amin'izy ity fa hafa i Stéphanie etsy Analakely etsy no ahitantsika azy ary maneho ny fahaiza-manaony tanteraka izy ao anatin'ny talentany. Toy izao ny sary. Tovovavy kely vao 19 taona monja i Stéphanie, saingy manana talenta manokana amin'ny resaka fikarakarana ny hoho, na ny fametahana irony vernis sy faux ongles irony. Tsy mba nianatra izy fa nampiana-teny, nefa mahatolagaga sy tahaka niditra ireny toerana fikarakarana vatana misy fikarakarana tanana ireny ny fivoahan'ny tanandreo Andriambavilanitra eo aminy. Efa 2 taona izao no nanaovan'ity tovovavy ity asa fametahana vernis eto Analakely ity. Tsy mianatra fa juste hoe manao fotsy. Efa ela vendrino nanao an'ity. Efa 30 taona zata zao andaisy izao. Ireo ankizy sy tanora, indrindra ny tena voasarika amin'ity fanaingonana ny tanana ity, ho an'ireto tovovavy ireto dia amin'ny mahandro fetin'ny Pasika sy ny fandalovana teto Analakely dia nisafidy ny hanao izay vernis amin'ny endriny hafa izay. Izy hoe fitsagarantsika sovelona dia mba manao metimety zany ohatra avy zao ty hoanay ity sy tena hoe misy safidy ahoana le izy fa hitanay sendra nandalo fotsiny zay dia mba lira dia mba nanantona. Raha ny nambaran'i Stéphanie dia isan'andro izy no eto Analakely ary 2,000 ariary ny mametaka vernis tsotra raha toa ka 5,000 ariary izany miaraka amin'ny faux ongles.